one else can be what you have been. Tina, variana be mihitsy nje misy olana nga? Tena tsitako nareo amin'ny société kanto nefa tsy nisy compte mifandisy le izy fa tsy androany moa ilain'ny patron ho vita ny dossier ny société kanto iny nanasana vovokatsana tamin'le mifandisy za hitako ka nalain'ny patron karahoana sy Vous êtes dans le nom de société kanto? za to Dia anao compte ve ty nady tsy haiko fa nefa hoe mila velona any amin'ny T1 sa T2 ka mila mamelona ny asa orinanareo foana zany raha izany dia tsy hitako ve ilana anareo tena mialatsiny patron ka raha vita amin'ny fiarahana tsiny daholo mila natao amin'ity orinasy ty fa eto orinasy tena no ahoana asy aloha mba tsy anjaranao fa moa manareo masony asa vitan'izy vavasy nakaleo daholo nareo rehetrarehetra mila ilay dossier mipetraka amin'ny broka afaka vevakatatra tato anatin'ny ray volana ve lesy zay ty dabo ty tsy efa inenina ty namboarina tato amintsika ta hita ho aly etsy rehefa tsy nikonie na ny carrosserie dia motera misiny efa tokony atsipy amin'ny mihitsy ty dabo ty a sa ho anao zay lahy hita ho aly ty raha za mihitsy aloha ny tompon'io a dia namidiko aloha dia mbola izy mijoro zao fa sitrany ay sitranay tokoa voly dia ampiana kely sisa anoloana azy raha andasana akoatra zao mantsy io a dia na ny mpanoka tapera ary mety tsy mila azy tsony nefa ngely ty le madame Brigitte tompony io ohatran'ny mba mpanabola ihany dia inona mbola ikafriny an'ity tobily efa madaroko be ty tena mpanakarena be mihitsy fa tsy za koa aza lesy mba gaga hoe inona ny antony tsy hamarotany an'io mbe lesina rovolanina roviny tsy avety fa tsy tsika koa nohatrany mirediredy amin'izany eto lesy mety mba misy hoe valera sentimental aminy kosa io tsy hivarotany an'io hoe ohatra hoe mety lova ny amin'ny raha zamby any tany sady zao ve lesy tsy fa nitengitegena nandrena-po merina kosa mety zay tokoa angamba ka tsy faka amilay ampy angamba lesy zay aloha ny androany fa le aloha hijanona ny an'io ka rapitso mbola andro za koa andeha ihany fa mbola miandry andeha ana divosia sao mba poin isan'ny velona ihany ary laha ty fetsy hitany lafa hoe tsy ao ny deva an'izao sady ty asana mécanicien atsika ty ngely ty raha karaha misy ambolana no andrasana zao ny loton'ny lakilinina ary mety tsy ho azony fa dia io le olona tonga tsy eo ny deva dia io zany mba poroboara kely tsika hita ho aly etsy tsy maintsy ampiasaina aloha ny afetsena fa karaha makely ty ve neretany eto mba mialao kely ihany kosa rehefa mba tonga eo zany anadio bozy zany fa za zany lesy tsy maintsy hiala aloha ndeha akan'le zanako any amin'le bavinay okay ary
aloha za makimaky gazety atao anaty tovilina ato mandra-pahatonga an'ireny eo. Hay ala mba nanana gazety ihany dia tsy mba niteny mihitsy hatram'ny maraina mba nanana lalàna andro teo. Finona indray ty mba titre malaza ao amin'izao. Camion tapaka frein, olona 3 naratra, sova tsy nisy ny anana fohy. Tsy mba aty amintsika akory zany camion zany mba manao entrée. Raha taty zao izy tsy nandondon'olona fahatany ohatr'izany. Dinonakolo ty ny ankoatr'izay ao. Ala-jaza zazakely 3 lahy hono nisy nangalatsa. Raha iny rava avy nianatra. Enjana mihitsy lesy ty ala-jaza ty efa isan'andro ve lesy misy foana. Sady amin'izao tsy mba ny zanaka mpanan-karena ntsony ny alaindry zalahy. Tsy mifidy tsony tokoa marina ny mpanao ratsy a. Ziloza vilesy aloha lafa leo aloha monjy anjanako. Lesy sire. Tena leo be an'ilay ambiance miaraka amin'ny monsieur Vonjy eo ampiasanao a. Isan'andro zao tabataba sy kitakita foana. Ratsy zany avy tsy efa mba hitaditady sy mba mahasoa any akafa. Fa inona koa zany tenin'ny solofo zany e? Lozanao zany zay dia avelanao ampijaliany monsieur Vonjy irery ato. Mbola tsy zao nge zany fa vao mitady fa raha mahita ny tsaratsara kosa ve za dia mbola hiforitra aty ihany. Na anareo koa aza ve tsy mba toraka izany. Ka zay aloha tsy ahita tsara kokoa mihitsy e. Ie, zay koa sady tsy diplôma no tsy expérience. Any alary solofo nianatra be dia manana safidy. Rehefa tsy mahafa-pony eo dia mitady hafa mora fotsiny. Mana-tsafidy daholo eky rehetra ry anjara. Odry Soatina. Aiza-ndrifa tonga akazo mianadahy e. Mbola manasafidy any an-dakozia izy. Iasana! Avy amin'izay ody e. Soatina, andeha zay telo mianaka e. Ie, andao mihitsy rehefa fa zany no mandeha. Fanaona foana ahoana koa ialahy ty e. Fangala tsy nihinam-bary. Tarainanao ana foana Chris Bro. Iasana kokoa mitaraina ny tomany be foana fanaona be izy. So dia mba tsy homendry vary kosa reto zanako reto. Variny aloha kelikely sady ny zanaka ialako tendan-kanina tetsy. Zaza mitombo angery eo Soatina. Sady mba ohatr'izao ihany koa ndry tamin'ny mbola keliko. Tena mpitondro misy dia apetraka lafa rehefa nikikika ohatran'ny misy manam-patendry ireo rehefa noana ka. Eny, tsy maintsy hitady 200 na 400 indray zany aloha Chris Bro na finan'ny isany. Saika izany ry Soatina fa leo aloha zay telo mianaka andeha. Iasana! Avy amin'izay mody e. Saika iva lasay. Fa maninona aloha nareo dana ohatrany lasa tendan-kanina be hono. Sady variny ary ataon'ny fara kely loatra. Ka izy koa ange mba sahirany. Dia nona zany nareo zao? Tena nona be mihitsy. Ndao ary aloha tsika hividy mofo e. Lama tsara daholo ny asoratra ao. Inona ny dosie miantona? Lama tsara daholo ny asao ka tsisy dosie miantona mihitsy ao fa sotra tsara daholo. Raha zao no napetsokanao e. Misy kilatsika vaovao any, sady matanjaka. Saingy vonde tsy sy resaka amin'ilay tompony, saingy ry izy tsy roterina fa tsy larina. Zany hoe tsy hoeko zany monsieur Talia ato ato? Voalazanao.
Tampoka be no mahitako an'izy dia tsy afaka iandrefitra pitso ihany dia tsy maintsy anaiko. Raha pitso dia ahoana ny andaminanay any vizity tokony atao amin'ireo orinasa atoandro ary indrindra koa fa ny dosie tokony avoaka sa solofo miandraikitra n'izany rehetra izany. Izay indrindra ho zomanao mipetraka amin'azy avoaka ny mipetraka. Amiko? Ie, mipetraka tamin'ireo orinasa ireo misy efatra izy fa ianao no resaka soana aminy. Dia ho vitako ve izany Monsieur Tallé? Matoky ianao fa miendrika tsara ny orinasa antsika ianao. Fa tsy solofo be ny efa datra amin'izany. Mba mila mianatra koa nareo e. Sady solofo zao dia mampirenena daholo. Anday malazainy amin'ny Monsieur Tallé izany? Tsy mila milaza koa izy fa efa fantatra fomba voesany. Raha vitanao tsara eo aspeo a, mivaroso tsara no Eny Monsieur Tallé, mahazo matoky ahy ianao fa tsy tanga-menatra ny orinasa. Ohatran'ny mba miramirana indray alahy androany a. Mba alao kely lesy le clé anankiroa etsy adisiny eo fa 24 iny miramirana ahoana le ty ohatr'izao foana isan'andro. Hita fa isan'andro alahy manjombona lava ireny ohatran'ireny dopaoriny ireny. Efa mafy lesy ny fiainana. Fa niniza moa mory ialahy aza mbola sambatra kokoa noho izaho. Eny lahy zaza voaroa mivadiny lahy koa mba miasa raha teo. Fa za tokoa aloha tena manaiky any lahy ty. Fa hono aly maninona ny vadiny lahy raha mba asaina miasa e. Dia iza le teny mba hikarakara ny ankizy. Dia manakarama mpitaiza lesy. Tsy ohatsinona lesy ny karamalain'ny mitaiza zazakevatra. Inona le mamiramirana anazy? Zany lesy fa ohatrany tsinjoko lavidavitra hoe mety mba hiova kely amin'ny fiainanay atsy ho atsy. Zany mantsy fa hitany lahy nanakina n'le patron any andraikitra be dia be ho ny anjara ny ampiasany dia mety omeny valikasa sarana tsaratsara raha toa ka tateraka soamatsara ny asa. Tsara kosa izany koa. Mety mba hisondrotra amin'ny asany kosa izy izany. Fangatahana lesy ny an'ny olombelona any dily an'Andriamanitra ary izay mahasoa ataony. Fa ny asan'ny zareo kosa aloha mba milamindamina ihany tsotra ny antsika. Mivady kongely ity mba niasa ihany taloha e tany amin'ny zonina tany fa ampisipasipa daholo ny ataon'ny zarako. Dia ahoana ny tiany nahabolina an'izany hoe misipasipa izany daholo izy mianakavy nefa ny alahy mbola tsy niasa tany akory. Asaika hanao surprise azy hoe mba ho tsenaiko izy. Tinandro izy mifampitatana tany kokobainy tratrako teo. Mba ahoana ny tiany nataon'ny lahy tamin'izany. Inona moa ny teny nataoko eo e. Fa niezaka nandiny tena fotsiny hoe inona ny antony. Fa raha ny fahitako azy lesy toa revitsy vita fotsiny ny azy. Fa revitsy vita ahoana? Ngay alahy rehefa any an-trano vehivavy lesy tsy dia mila an'izany revy izany. Fa matoa izay misy ny olana dia vola tsy ampy ao an-tokantrano ihany. Fa raha ohatra antsika lehilahy dia mety marina izany koa aza ny lahy izany hoe tsy ampy le revy. Tsy voatery lesy satria le mbady niaraka tamin'izay mbola mahanitra lavitra noho izaho. Mampiala izany hoe samy amin'ny eritreriny tokoa moa ny tsirairay e. Fa ny aloha dia izay hoe ny atahorako a dia raha misy tsy fahampiana ao an-tokantrano dia tsy maintsy andeha tady-panan-karena ny vadiko mazava ho azy. Namana lesy lahy amin'izao ka tsy hanafenana. Ka ny tokantranonay ngely ty amin'izao ka tena efa mangozogozo efa ho rava mihitsy angamba tsy ho atsy. Tsy inona akory ny anton'izany rehetra izany. Fa tsy ampy le karama vadia. Tsy vola ihany lesy ny fiainana. Raha ohatra izao ka mandalo sedra mafimafy nareo roa dia hitan'ny lahy fa hiverina mafimafy kokoa ny teo aloha ny fitiavan'ilay izany.
Siaselako ty mandany andro amin'ny resaka eto fa andao lesy atao ty tovilin'olona ty fa ho avy eo ihany be mba tsy ho vily ty azo eto anay. Tena sambatra be kely ndray Ranjara napetraky Monsieur Vonjy amin'izao toerana izao. Ataovy tsara kiny asa Ranjara ary aza miasa saina amin'ny zavatra tsy hita maso e. Saranjy aza mihena an'izao toerana izao. Fa hono ary sy lofo. Efa araky Monsieur Vonjy hoe mikasa ihany ianao. Tsy niteny azo mivantana aloha izay. Nefa tsy mitazena toerana azo. Fa inona ho any tena antony ialana azy? Mba manomboka tsy milay mitsiny atao Monsieur Vonjy. Ianao aza miadana be, tsy be ty firy. Miasa manomboka tsy milana. Fa inona tiana ho lazainy? Efa nombe fisasa izao. Tsy ianao hoe mitaly amin'izay. Ary alao aloha zaho igny efa mbola iary-sakafo amin'ilay vandefa mamety kampasa vaovao e. Inona no lokady? Ranjara, toa lasa saina be ndra. Mieritreritra ny solofo le hialaka izy zaho. Tsy mazavazava amiko ny antony. Mba mety nahita tsaratsara kokoa kosa zay. Izy azy eo milaza hoe voahitady. Izany hoe efa masako andohany mihitsy izany miala. Izay voahitady hafa mazava ho azy. Inona nefa izao mba mieritreritra ndre amin'izany? Eny e, tsisy idirako tokoa ngamba. Mialatsindry soloa fa tsy afaka andro any atoandro Zaho ve to? Zaho zay efa mianjy anao tao amin'ilay hôtely nolazainao. Hôtely finandraisana mety aminao. fa sira velo hoe ianao fa tena marim-potitra ny resaka ataonao amiko sao dia mandany andro fotsiny Tena mampisatsara ka ianao ara tsy manana borovoagorika io marina aloha zay kanefa raha ny zava-tsy hitako sy reraka dia tena marim-potitra ny ahihany. alao raha fa laniko ny fandaharam-potoanako dia miantso anao tsy ho ela e zay e fa mandrapa aloha dia miazah ihany mitady profo hita maso eny ary dia miandry vonjy koa zany misy toerana. Mba mpivarotra Ranjara. Tsisy varotsony eo. Ty vary kely iny ve Ranjara dia tazona ny tiboko mandrakara iny andro. Tonga amin'ilay fitenenana an'ity hoe tsy atsindry tsy hiato. Rehefa matory ndray dia matsiaro noana e. Natia nge rehefa vaovara tena zaho tsy mahampy anahy nge ty. Efa hoe tsisy varotsono aho, ataoko izay manampy an'io. Dia aveo isika mandeha matory. Dia manofo hoe misakafo matsiro be tsika dia voky am-toerana nefa tsy raha vola. Azamão, foi minha cutela da pessoa, aí os cabos de serra. Mandana aloha Ranjara jereo aloha izay mba azo hoaninao fa zalozanao manany ihany eo. Tena tsy voky any ah. Ka ina no omeko anao eo e? Raha hoe tsisy ninina tsony eo ah. Dia hanina ambany foatr'ohatr' izao foana zany no hoanina isan'andro nefa ny tena nefa matsy velona amin'ny asa. Miaoso menako ohatr'ireny kisoa ireny. Fa iza moa tsy mifofotra miasa mafy e? Mba satroko koa ne mba hiary lalao amin'ilay zaza rehetra isan'andro fa tsy mipetraka manisandro ary anaty birao an'olona ry e. Dia ohatr'izao foana ary ve? Ka ina no fantadiavinao ataoko e? Amorona vola sa amorona vary? Tena leo ary Ranjara. Samy leo zany tsika. Ahoana ny ahoana ny fandehany aho? Inona indray hono no miandry antsika androany eo zao?
Angaly ty mbola tsy nalainy foana ty tôbily madame Brigitte ty. Sa vao nisy fahavoazana hafa indray. Amin'ity indray mitorako ity. Tsy ny fiaran'ny madame Brigitte misy simba fa ny madame Brigitte mihitsy. Fa naninona ali ty? Loza nge lesany nahazo azy. Fa lozinona ali ty? Vatantarao lesy. Injana nge lesany nahazo azy. Fa nisy nakakerina izany. Ahoana tsara hoe li ty? Zany hoe le sipa be 13 taona eny. Vao nirava amin'ny anatsahony izy 4 be ny andry azy. Tsisy nanam-ponina azy vitana fa ny heveriny hoe fiara hitsena azy. Enjana tokoa lesy zany. Ary dia ahoana hono ty mifandehany? Mangataka vola 50 tapitrisa ariary olo zalahy. Tsisy dikany amin'ny madame Brigitte lesy zany raha io fananany vola io. Fatao hoe araka ry zalahy hono le mpanao ratsy. Manana ihany mpiasa ny zareo tao aloha tao ihany izy. Io foana nge lesy le resantsika selahy. Hoe tsy maintsy olona efa mahakobokobo foana ny ao ambadika ireny fakanakeriny ireny. Marina ihany aloha zay. Satria izy nefa maraka ny vola miditra sy mivoaka amin'ilay mpanan-karena. Fa enjana ihany lesy mieritreritra an'izany. Fa tsy anaty gazety ilay izy dia ohatrany hoe tsy dia misy dikan'izany. Fa rehefa sendran'ny olo-patatra ohatr'izao na ialary ohatrany voakasika ilay izy. Nanao natonteany tato hoe fa rehefa tamin'ireo talian'io tena sasasasasany io fa nafakovo tsy dia nanataona. Misaotra tompoko. Efa niezaka manao izay faravitako mihitsy ary monsieur Tadea. Aiza kosa dia hoentin'izy faravita hoe antoky ianao mba mahita tsara lavitra ireny. Aleo no avy ny ahitantsika azy. Zao hoe arak'ilay fandrasaiko anao dia hibaako sasara hoe fanapanantena foana. Misaotra tompoko. Iny aloha tamin'iny dia zara fa rehefa tsy tao antsika masipitsivera na voaloha. Veno eny efa nafosa nefa tsy afaka mamonatra n'ino zany mirakoraanaasa Milokasantsika azy raha ohatra mandeha tsara ihany raha ny fahitako azy aloha. endriky ivelany tazomantsika ny orinasa fotsiny zany teti-bolantsika fa tsy maharaka mihitsy fa maro be ny siraidrarovan'ny orinasa azy. Eny ary monsieur Tadea. Tsy maninona raha izay ny tsy atisy olana eto amin'ny orinasantsika. Aza dia kifikify be ohatrany moa anjara. Mbola betsaka koa nge ny zavatra azontsika hifanarahany. Mety tsara ka. Fa raha tsisy ilay mba monsieur Tadea anatsoa dia aleoaloha ny miasa fa maromaro ihany miandry anao mantsy. Mbola betsabetsaka hono ny asany any Androany fa taratara kely misy voatonga. Tsy mety ohatry amin'ny raha kifikify be anao ihany. Tena aleo ary Eritiana. Mampalahelo mihitsy ty fiainantsika ity. Fa misy inona indray? Tonga androany monsieur Vonjy. Aisy, arao zazy be kosa angamba zany e. Aza mbola mioraka aloha. Tsy araky ny nantenaina mihitsy ny zavatra niseho. Fa tsy araky ny nantenaina hono. Vola kely ray alina mba nomeny ahy. Dia natao tao anaty valopy. Dia izay fotsiny ve? Tsy aleo ve nijanona tato an-trano nikarakariny ankizy tsara tato? Raha hoe ray alina loatra zany no omeny. Hita ho Za efa reraka amin'ny firy alina foana vao mody isan'andro zao. Nefa dia izao fotsiny. Ary tsy nasiany resaka mihitsy ve le toyany? Inona koa ny toy anao antenaina amin'izao e? Eny e, fa anteny ihany izy aloha hoe 8 heures efa laso sy lofo. Eny e,
Isaorana aloha Andriamanitra rehefa mba ny amin'ny atoko ohatr'izay. Somako aza tsy hay akory hoe andeha any sa tsy andeha. Izy aratra amin'izao mbola tsy nahita asa hafa akory. Sady ohatra nanao farakeny hafahafa izay koa Monsieur Fonjy. Izay no lasa ny saiko. Mitady ratsiratsy saina izy. Raha mbola tsy tany anaty rano nanony aza manome tsiny ny voay. Fa mety zavatra hafa mihitsy zany no tiany ho lazainy. Fa ny eritreritro nefa ratsy. Ngary. Ary ny anao vaovao tany amin'ny garage tany androany? Nisy vaovao ratsy zay mihitsy tao androany. Vaovao inona? Fantatrao moa le Madame Brigitte le collecteur le kila be anay ao iny? Ie, azoko atsay. Fa nanino? Misy nakakery noho ny zanany. Tsy loza. Fa zaza firy taona? Sy babe efa 13 taona moa e. Fa ohatrany hoe mpiasa ny pataloha ihany zany no andehanan'ny aiahany zareo. Ohatrany tsy rariny mihitsy kosa le ataony misy vonjy. Aiza kosa ve dia izay fotsiny mba meneny anjara. Tena fanararaotana ny tena hoe fahatran'ny sasany mihitsy ka. Sa kosa ary ny adala sao dia mieritreritra hafahafa. Hoe andeha angalatra ny vato ary mba loza koa inona azo ny zanaky Madame Brigitte iny. Tsy hitako koa nge izay eritreretako an'izany. Samy manana problème marina ny olona tsirairay. Fa ny alo zao ny olako dia tia le mesy vonjy mieritreritra ny angalatra ny vadiko ty. Eny manam-bola tokoa moa izy. Mba afaky ny anonina ny teny eo anatrehan'ny mpanam-bola. Sady inona koa moa ny zavatra tsy vitan'ny vola zany amin'izao fotoana izao. Raha ravorafiny vola aho ve anjara na mahafatotra tahaka n'inona ary ny fitiavanay. Mba izany tsy ho voavahany eo ihany rehefa eliny eo. Tsy fananana ozy ny tolo izay mahazaka maniraka. Raha mbola mieritreritra ny hitazona ny anjara zany. Tsy maintsy mitady hevitra mba hananako vola ohatran'ny misy vonjy. Dia amin'izay tsy mizara mihitsy ny sainy anjara. Fa raha mbola ohatr'izao foana ny fiainanay, kely ny finoko hoe mbola hijanona eto aminay anjara. Ny anjara lasa tsy dia hampaninona fa reto zanaka kely reto. Hoe tsy hoe ho anilan'ny reniny sady na tsy hoe ho anilan'ny rainy sady. Tsy maintsy hitady hevitra. Ay reto izany le zaza. Boa! Kirstenna! Avy mena goûter amin'izay e! Reza koa ary izy menadaty io. Sa hoe efa tonga teo ery tiana naka azy dia tsy haiko fa variana tany an-dakozia. Amin'ny firy moa izao? Nefa nge vao amin'ny efatra. Izy menadary ohatrany tsy nitaky goûter akory. Dia ho tonga sady hoe ery tiana.
Eny e, mety mba ny ravaloha kosa izy angamba. Sady na biberon Kirsten ohatrany tsy ohatrany. Sura izany fa efa teo Ertina e. Chris Bros Kirsten aiza nareo fa tonga dady e. Soadina fa aiza daholo nareo e. Ertina? Angana izy aty? Ary aiza ny ankizy? Fa ina anaty miverena lahy? Misy zavatra tiany ve? Fa adino ahoany? Fa izy mianadahy? Fa aiza ahoana izy dahy? Fa kasi efa nalainao teo? Fa teo ta izy, zaro zao vao tonga. Taraikiraiky kely mihitsy amanko androany fa be asa be tao amin'ny garage tao. Asa manao sangratsy eo Ertina. Fa izy zao tsika sindrimy manao sangratsy. Fa iza hoa izy daro Soadina. Dia lasa iza marina izy zany raha tsy hanao nakazy teo? Fa iza moa no tokony hakazy eo? Fa ngandritsy teo foana dia tsy ho hitandrizy hakazy eo e. Ka variana tato an-dakozia dia tamin'ny efatra vao niantso anazy hoe hihinana goûter. Dia efa tsy teo ry zareo. Za aloha tsy naheno nahitaniza mihitsy. Sady na biberon ary anetsy eo e. Fa lasa iza ny zanako ry Soadina. Zazakely tsy mahita lalany reny dia ho aiza fotsiny eo ary izy. Fa ndry zany dia tsy mba manara-maso andry zareo mihitsy fa dia avelandry eo fotsiny ry zareo. Aza misendoatra aloha ry Ertina. Sao dia mba ny ravaloha kosa anjara dia nakazy teo e. Dia raha anjara ve ny teo dia tsy tokony mba hitady andry kory izy na dia ataoko hoe hiarahava fotsiny azy. Zay koa aloha. Dia ho sanatria ve dia ho lasa mpangalatsaza ny zanako ry Soadina. Aza miteny foana ry Ertina. Raha nisy an'izany ve dia tsy naheno zavatra naneno aho na ino kikitra. Dia ahoana zany ny atao ry Ertina? Veriny zanako. Izy menatany mba harena tokako teto an-tany. Fa ahoana tsara hoe ny tena fandehany tao Soadina? Efa reny tantaraiko anao reny hoa le izy. Za tsy nahitaniza tsy naheno ninina mihitsy. Fa ndry ity zany dia tsy mba azo anakinana ninina mihitsy. Dia zazakely anankiroa ary ve dia tsy mba voahambo ndry. Asa lozanareo mena tamin'ny famaly eo aloha ka. Izay tokony atao aloha zao ny dinihana. Safady kiry anjara. Andraikitro ny andreny Chris Bros Kirsten nefa dia izao ny zavamisy. Rehefa ho avy eky ny loza ry Soadina dia tsy voasakana. Fa aleo ahantso polisy. Oka aloha le tsona polisy. Fa na iaray ary zany tsy hananatsika akory. Dia Soadina io miteny fa hoe sady tsy nahita tsy naheno ninina. Inona no tenenitsika aminy eo? Na zany aza aleo tonga dia makany amin'ny polisy ihany ka tsy maintsy hanaovana déclaration ny zaza very. Ny any am-piasana angamba ity. Allô? 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 Fa iza koa zany miantso anao zany? Tsy haiko. Noveriko fa tany am-piasana ay numéro caché. Sady tapaka ary le izy. Fa inona tsy andraisanao an'iny? Allô? Fa izy zao e? Fa iza ho any zanao? Ah? Iza ho azy zao dia iza ho any zanako e? Ah? Fa iza ihany zany? Ary to izy miantso nefa izy indray no manapaka? Dia ahoana ozy izy? Tena nisy nakan-keriny ny ankizy. Vola 500 ariary hono ny tadiavany. Aiza nahitana an'izany ry Ertina? Na mbola hiasa tsy hinan-kanina mandra-pahafaty aza. Milamina aloha kiry anjara. Minondry hafa tsy maintsy ahita vahaolantsika. Aiza nahitantsika an'izany vola be izany ry Ertina? Na hangalatra aza. Efa kotiny maty zany ny zanako e. Aleoko koa mamono tena manaraka azy. Aza miteniteny foana ry anjara.
fa na dia nametra aza le jola hoe aza miantso manam-pahefana tsy maintsy ao atsoky ihany ny pôlisy. Ka sao dia ange vao mainka ho vonoiny ihany ny ankizy. Tena aleo ihany ao mampandrehan'ny pôlisy e, sady sao dia mba diso izy satria matetika reny mpangalatsy azy reny olona mahafantatra foana dia mety hoe zanaka mpanankarena ny saika ho alainy dia mifamadika tamin'ny zanakitsika. Ie, sady raha olona mahafantatra antsika zany dia tokony hafantatra tsy manana an'izany volabe zany. Nefa mety hafahafa mihitsy ngamba nge ny zavatra katsahandry zareo e. Na zany na tsy zany tena aleo ihany mampandrehan'ny manam-pahefana. Aleo ary aloha za ihany ny andeha ho any amin'ny pôlisy e, fa mipetra alondry eo dia makaina tsara. Sako aloha andeha oty dia anaty adromantinasy le mba tsy mazava. Zay fa eo aloha ianao makaina. Allô, Tina? Anjara ihany akia. Miantso fotsiny akia za hoe mba lazao monsieur Vonjy tsy afaka miasa androany. Misy nakankeriny izy menada. Ai, io tena loso zany. Zay fotsiny rokiny ny atsoko fa vao miezaka mitady vahaolana. Aeleza akia dia raha azonay atao dia azo sarasara mihitsy manontany anay. Zay. Ny anjara ny miantso to tsy afaka miasa olona tsisy androany fa sy loza. Farozina Nisy nakakery noho ny zanany menada. tena mitombona ihany zany ny eritseritra kanefa inona ny tombony ho azy ny lazanaka anjara no alaina. Anjara azy tsy manam-bola mihitsy taraina lava izy hoe tsy ampy ny karanana. Slof, bereo andreo vetivety. Fa izy anjara, efa mifidy zao mbola tsy tonga miasa iny. Fa saika hiteny aminao mihitsy ny patron fa vao niantso anaty mantsy anjara dia tsy afaka miasa izy. Fa ahoana? Misy olana nga ahoana? Nisy nangalatra hono ny zanany menada. Fa lozy iny? Izy aloha ny asa zany dia andinika izay atao amin'izany. Izy fanondrosako zany. Eo aloha dia tina fa tsy mahazo misy ny saiko aleo mihitsy aloha zany dia ho any amin'ny anjara. Dia inona no lazaiko raha manontany monsieur Vonjy? Azao marina hoe lasa Mandroso e. Manakely anjara fa irezaka fa teto vonona. Manao ahoana Silofa? Saotra Silofa mipetrapetrara. Dia hoana tsara kely fandeha manana haikana aloha izy mety navita an'izany. Tsy aloha hatreto. Ankehitriny koa aloha fa tena milongatra be ty ara-tsasy. Zaro ohatrany manana iahy. Fa inona no tiana ho lazaina ry Silofa? Tsy azoko tony famonjana nataovanao aloha tony fangalaran-jara. Ohatrany misy olona ihiko aloha manao azy ireny. Eny e, hitako mihitsy ireny mandeha matetika amin'ny télé na gazety ireny. Fa ny mahasamihafa azy reny tsisy resa-bola hoe atao takalonaina fa na zaza mirenireny eny ara dia misy mangalatra. Zay indrindra, zay mahatonga anazy tsy mankitsy voateraka zanaka mpanankarena. Ka zay ny tsy mampitombona azy e. Nga izy nangataka vola taminareo sa marina ny tena fandehany? Eo indrindra ny mahavariana nangataka vola 50 tapitrisa ariary zareo. Ohatriny? Eo diso ve ny ahako sa mety anakoho manaty? Fa ino ty mahalasa sainanao ry Silofa?
aza matahotra ry anjara fa eto ana manjifa vonona anampian'izay. Za aloha mametaka an'izay fa tsy maintsy hita ny marina amin'ity raha ty ary mpanao ratsy tsy maintsy an'izay mivaroka asana izy. Ary anao zay tsatsy nery koa ampiledavarana izy miarata. Nary tiany tokony ho ataoko dia andeha ho any amin'ny pôlisy tokoa ve? Nefa raha makany ane mety vao mainka hivadika zavatozy. Tena aleo modoka dia aleo mitady an'ilay vola. Nefa anjara tsy manaiky an'izany. Sa ve mody atao aminy hoe efa tonga tany amin'ny pôlisy aho tena miatraka plainte dia mody ataoko hoe efa mikarokandro zareo. Nefa raha vao elaela tsy ahitam-boka ny anginy tsy maintsy insisy tany hoany izy dia dratra eo ny laingako. Inona ary tiany ho ataoko? Nefa izaho koa ny ahitany an'izany volam-piazany koa nify. Na izany na tsy izany aza tsy mety mihitsy ilay makany. Aleo rangaha gody ny andinika. Aniady solofo. Nahoana ilay solofo? Henoko lesy ilay vaovao ratsy ry tiana dia zao tonga aty amin'ny laisany izao sao dia mba misy azoko anampiana ny laisany izy. Tsy izany lesy mantsy fa misy namako inspektera izay any sao dia mba misy azoko anampiana ny laisany. Sotra betsaka lesy amin'ny fanoloran-tenan'ny anampiana anay fa saingy hoe hatreto aloha ngamba tsy dia mety loatra ilay mampandrimany ampahefana satria izay manko efa miferan'ireo jolahy mafy mihitsy. Fa nga ianao tsy avy nametraka plainte tany amin'ny pôlisy indray? Rehefa tena nandinika dia hitako fa hoe tena ohatrany tsy mety ilay ampandremy mpitandro ny filaminana. Fa ianao ve adaly e? Fa nga ianao manana an'izany vola be izany? Fa tsy any amin'ny pôlisy ve ny tokony nenganao teto e? Dia nakaiza fotsiny ianao? Sa tena tsisy vidiny aminao mihitsy ny hain'izy mianadahy? Ka ny fitsonjovako ny hain'izy mianadahy mihitsy ny tsy nandehanako tany. Aza mifamaly amin'izany ilay izao aza ahitana ny aty izao eritseretiny. Ary aloha aloha izany rehefa mbola monjy mbola mainka monjy ny asa sao dia miprotoniny any ampiasana. Efa mahireza ry zareo Sotra. Fa inona fotsiny nalehanao tany raha tsy tany amin'ny pôlisy ianao e? Rehefa tena nandinika dia izay ny hevitra hitako fa mety. Aleo ihany tsika miasaka mitady an'iny vola iny. Tsy ariary ane izany rery tiana e. Mandra-pahitantsika an'izany vola izany mety efa ho faty ihany ny ankizy. Fa ina izy ranomasina ray lavato zao e? Kanona be Kirstany. Dia ranoana, nga ty hôtely? Ka faliran'ny goûter anengy izao e. Maninona tsara? Fa mamanaresana zanareo fiveranareo anahy. Atombony va raha te hiaina? Ampanginy zandriny lahy io raha tsy izany ialahy dakako. Hita mary plafo ary ataoko tonga eny ialahy misidina eny. Sao dia heveriny lafa misangy amin'ny lahy mantsy. Teny tsara izay. Tabatsy mikendra anjaky manetsika. Anjaky tsy mahita mamonjy mitsika. Fa miavy ekipa tsy mity mondroany. Eka ty kala misy avoka ilay tany maty ny andrisika Kirstany. Aleo an-tanontaniana manodidina fa iza kosa hoe dia tsisy nahita sy nahinina mihitsy kosa ve ny olona.
Tompotranonay aloha ohatran'ny mbola tsy miverina avy any amin'ny vakansy any fa ilay sipakely mipetraka irery eto ambadika ato izao no mety nahena. Roro anontaniana ihany. Miranto ah! Miranto! Ao Vendry! Ahoana k'izay ry Soatiny? Zafaty manelingela fa misy sorozana e. Fa lozina? Misy nangalatra ange krisy bôsy kristanina e. Ah? Maninona? Roviana ke? Voamaly. Izay mitsy inge sekatanyko andreo hoe sao dia nahita olona hafa nandarindary tety indry nakanina azy menaka. Omaly? Tena ohatran'ny tsy natsikaritra ninninona. Na koa mety hoe sao dia nahita zavatra fafy indry na naheno fafafy. Na koa moa ny tele mandeha foana moa. Za koa efa zatra maheran'ny izy menadany kikike. Zay angamba ny tsy nahataitra. Aleo fa ezahako tadidiana tsara e. Eny e, mba tenenany ara mizaratra tsara indri na zavatra heveriny rehefa tsisy dikany ara. Eny arakia. Na tsara mpandeha sy lofo a? Zay inspecteur, efa tena mitombona mihitsy ny aiako. Efa manapaka ny zanak'le-piara-miasa ampotsy ny jitikimo atamin'tirano. Tsika anie tsy manana profet-pagana azy ny olany. Hainao tsara fa ny fitsarana sy ny manam-pahefana. Tsy mitoky aminahy aho fa mila profo. Eny inspecteur, manotiako anie dia ny hoe manomboka zany tsika dia efa manomboka miara-miasa. Mba ahafahantsika mamanjika an'ireo mpanao azy. Indrindra amin'ny fitadiavana an'izy mianafary. Marina tokoa zay. Kasi eo amin'ilay fotoana zany somary sahirana kely aho. Olona tena akaiky anatora anjara inspecteur. Tsy hoe tina mahazo azy dia androna. Azoko tsara ny zavatra lazay se. Fa izao e, hiezaka ampianareo. Izao. Aiza loko nandrosa? Wanakiko mba nasy naonde. Petraka izao. Wanakiko mba nisy vaovao ihany fa misy Mbola tsisy aloha hatramin'izao e. Sao vao mitady mafy an'ilay volo izao. Angany irery ny ato, keo zany iry tina. Lasany amin'ny namany isan-karazany ihany izy nitady an'ilay volo e. Fa tena tapa-kevitra mihitsy zany raha andeha an'ilay vola. Fanapa-kevitra eritiny izay, nefa kely ny finoko ahitana an'izany vola be izany. Izay mihitsy zany aliako taty amin'ny fantatro mantsy fa tsy iray zany iry tina andoha ny vola be izany dia. Fa manao hoe aza mandoa an'izany e. Tsy manan-kivy an'izay akory za fa hitan'izay ihany ny ara-jaza amin'ny film ireny. Vola azo ny zaza tsy averina. Dia inona zany tokony atao ry Solofo a? Araka ilay tiako tamin'iny aloha dia efa nanantona ilay inspecteur namako ary azo lazaina fa hoe efa mandrosa ny raharaha loha tsy sao aza mbola miteny any Eritiana fa vitantsika amin'any. Dia misaotra mialoha zany ry Solofo a. Fa hono a, iza ilay olona tena iahinareo? Fantatro ve? Aleo hoe tsy mba tifikany fa tsy maintsy ho fantatro ny tsy ho elo ihany. Zay ara aloha aky fa alao zany dia efa tsy tia fanena ny Eritiana koa. Eloma dia Andres Eritiana, sady manao Soko makaty aminay mihitsy efa zany ka atao ato a. Finona foana mampazoto any Solofo iny makaty. Mba nanontany vaovao izy. Tsy efa lazainy fa hoe fantany indray zao ny olona nakazo mianadahy. Ny daly iny manko ohatry ny misehoseho azy ny mahalalalala n'ity rehetra ity. Sika anie ry Eritiana efa miala neniny. Tsy maintsy andramana daholo ny vahaolana rehetra. Za koa ngery anjara mba malahelo ohatranao. Ary zanatsika ambanatsika ngery eny fa tsy hanao rery. Fa saingy hoe tsy hitako izay atao. Eny e, fantatro izany. Fa saingy izao a. Aleo aloha ezakezaka hitady an'ilay vola ihany. Sady ilay mpangalatra nge efa nametra mafy atsika. Hoe aza mampandre manam-pahefana. Dia tsy maintsy manaraka an'izay tsika aloha raha mbola tia hita an'ireo zanantsika ireo. Fa aiza nefa tsika nahita an'izany vola be izany e? Ary hono a, fa maninona moa raha mba makany amin'ilay Monsieur Vonjy patron andry. Monsieur Vonjy? Marina aloha fa anana an'izany vola izany e. Nefa mety tsy hampindrana izy. Sady
tsy ho voaveritsika koa zany e na antaonany maro azy tsisy mangidy tsy andramana dia tsindry ihany ny teny hoe hialanenina tsika ko maninona moa tsisy nangataka voatamaina nge fa mba manandrana aloha dia mba afaky ny hamonjy antsika ihany izy amin'izao raha toa ka fatany hoe miandramanaina ohatr'izany ny ilanan'ilay vola ve na dia tsisy rehetra ary no omeny tsy mba mekely izy Papa sy maman sy tonga nakatsika aty dia tena nariny aty zany tsika Kirstine. Angaty Kirstine. Zaho koa tena nampodiako. Fa zany tsika tsy misakafo zay vao tsy mahita maman papa. Tabanareo ato zao e nareo hoe tsy raitsa tenenina e atombony mivava ka zay nona atombony mivava va voaferaka eo allô iem patron menimenina be izy daty fa nao mamono tsy patron fa zaza mangalarina ve moa dia omena hanina mba hafa indray zany zaza lay makirina zany ve dia omena goûter tsara vita mandray ianao aloha crise bro tamin'iny mbola tsy voavona raha zany afa fangina zany olay fa matanasofo afidy aty fa hoaiza mba sara faka hanina a essa mba hisakafo azy zany tsika sindry andro hafa azy madama hoe crise brony narako ino biscuit fa mbola tsisy vary a sao dia maninona eo hono nareo fa tsisy laivana nareo tsony indrisy patron tsy mbola hiasa koa ny antondiako aty fa ila vonjy Tatalo, tena loza ny manjoana ao an-tsara hoe mandeha dia zay fandeha andro monsieur vonjy a dia tafakevitry ny adonary vola zany zay izay hoe hitanareo fa mety efa ela nandiniana zay seritina fa dia tsy mahita hevitra hafa ny olana nefa dia zao tsy miafina aminao zao fahantrana e ka zay mahatonga manantona anao ekeko zany rehetra zany nefa mianatra patron miresaka aminao amin'izany ary fantatro fa tsy voaveriko mandrak'izay zany volo zany tsy mba mindrana koa fa dia mangataka tsotro zao e eny e azoko tsara nga tsy mba misy olo-kafa mba azo indramana ohatra hoe patron avadinao tsy misy aty aminao farafarantenana maro no manana ny vola io a nefa be dia be koa ny olana samihafalalovan'ny orinasa dia tsy maintsy ampisaina le vola so banka mba ampure ary monsieur vonjy ny anjanako aniny itarainako aminao e
na dia sako mandrakizay ataonao tsy andrasako karama azy. Allô? Aza maina aloha. Azafady akelo aloha tsara fa misy olana be koa tao anaty telefona. Modiniako zay azonao tena indray dia atsoko ndray fa zao mandana Na koa tsy naseposepotra be amin'ny monsieur Vonjy tampoka teo. Allô? Iza ny tadiavinao? Allô? Iza koa le mandadaly? Zao zao miresaka isan'izany tsy vitako. Hoana ary nanakala kely. Tena manahirana mihitsy ny teritreritra azy. Marina fa injana nefa izany ary. Volako ve zao dia koa ataony fia fotsiny. Nefa sitrany hoe rovina ataon'ny orinasa. Manahoana mifandeha an-tany? Nahazo ve? Mbola tsy nahazo e. Fa ahoana hono? Miresaka isisy aza tapaka fa nisy niantso tamin'ny telefônina izy dia ohatrany nampiasa saina be anazy fa tsy haiko izy ny olona andresahany iny. Fa mety mba hisy fanantenana ihany ve zany? Asa aloha fa dia milaza fa handinika izy. Fa ianao kosa ve no mba nahay nampiresaka azy tsara e? Sa vao nisalasala kosa izy dia fa iny ianao fa tsy nahita ny tenenina? Fa mampiresaka ahoana moa dia tavinao ataoko e. Ka rehefa telo tonga ny tanjona ray anje dia tsy maintsy miezaka mandresy lahatra ny olona iny. Any amin'ny alemena mihitsy ny tedavina. Fa inona tsara rery ity na tena tianao atongavana e. Dia zany ve dia tsy ho takatry ny sainao? Fa hono aho. Tena ty ve mila vola sa tsy mila? Fa ina nataonao tatam-borako sy loha? Matsy ny dossier Dia zay ihany. Zay ihany ka. Ahoana misy vonjy? Fa maninona ianao tsy nanampy anjara mihitsy ary nanazo anazy ireny. Fa inona moa ny anapiko azy? Za mantsy ny amin'ny toeranao ka manana azy vola pesa. Dia nefa izy mba nafotany anjara. Sady tsy sinona na sady mba tsy tsara ny olona koa. Fa inona koa ny idiranao amin'izany? Ngana ny asaiko ao. Indray ny numéro caché miantso alaga izy. Allô? Fa izy mihitsy ny tadiavinareo e. Raha lehilahy nareo dia sa ino tonona anarako? Fa izy ianao, alina ny diranao amin'izany? Allô? Fa iza ihany azy zany? Marina koa moa ny olana be tokony hitako raha tsy manome ny volany anjara? Ino ny arany tokony ataoko? Marina fampiasako anjara. Sady mahafinaritra koa izy nefa na izany raha hoe dia voatery ame an'izany vola be zany. Zao vina indray vao ahitan'izany tombony izany ny orinasa. Nefa raha tsy manome anazy koa tena hafahafa ny fitsaran'ny olona sady mety tena ho ratsy ny faran'ity tantara ity. Manahirana ny saiko koa mieritreritra izany rehetra rehetra izany. Allô? Anjara? Zay kosa angamba izy. Ertina! Aiza ianao? Ay tonga ianao. Nanahoana le vola? Ka ianao efa niomana? Efa ela nge mivonona fa ampiditra kiraro sisa dia zay e.
Zary teto efa mitaitainy ery hoe nanahoana ary zay. Fa azo ve aloha le vola fa maika andeha sady ianao koa ve tsy mba maika hitiny eky izy? Ety le izy ary mandeha anaiky anary. Leo ary aloha zany de Ary aleo atsona amin'izay solofo aloha mba hanaraka azy ihany. Allô? Allô? Solofo? Allô? Anjara? Efa lasa ny heritina. Hitanao le any akady a dia eo amin'le sampanana kely mivoaka rehefa tamin'ny malalaka iny. Any le fotoanany. Eny ary eny fa zao ihany aho zany dia antso an'ilay inspecteur dia hanaraka anazy ihany. Zay fa tonga dia arao any zany a. Eny ary. Efa lasa ny aritiana miaraka amin'ilay vola. Allô Solofo, aiza anao zao? Efa ety an-dalana zao aiza ny fotoanantsika? Ie, voavoaka an'le broko mihitsy aho zao dia eo amin'ilay sampanana andrasany. Eny ary, eo amin'ilay sampanana zany a. Izao a, aza manao fihetsika hafa mihitsy aloha mandrapahatonga. Nareo tsisy madiditra raka izy a. Fa inona mampitomany andry? Nareo ary ange zao alefa hitainganareo planiny. Nareo ary zao olona hitany any an-dafy. Tsy mihinana vary sy laoka intsony fa goûter dia gâteau zany misy any. Patron? Milamina tsara zay Billy. Milamina tsara patron. Misy ketrika vaovao indray any lesy. Tsika vonona foana patron. Nisy bandina alefako nitondra vola ny akady. Dia efa misy zaza roa miandry any. Dia atao lazy atongava an'ilay zaza miaraka amin'ny vola ty. Aza mataory ianao patron fa tsy maintsy azo zay. Ok. Soatina, ao ve ndry? Ao zay. Sahirana be angandry fa misy resaka kely saika ataoko amindry. Resaka ino? Saika aloha raha mety hanampy anareo e. Fa andry man tsy niteny tamiko hoe ninona tsaroko dia aleo tantaraina ihany. Marina izany ka, ny zatra tsara indrindra? Talata tolakandro moa le andro navery azy menadara. Talata misy ny andro iny? Isaka talata man tsy manao akory ny arivo. Dia tokotokony tamin'ny efatra teo ny vokin'ny trano. Tamin'izay aky natazana ny daniana katy aminareo tatya. Ohatry ny hitako nampiresaka ny Krisbro tetsy belany tetsy mihitsy ary izy dia za lasa ihany. Ary tsy mitsaotsony le ramatoa. Fina tsara ramatoa. Andatika sindri andeko. Ramatoa intsora to dia lasa. Tsika antibarabarany ty. Ary lasa izy ta? Zay vao tena mifaty mideba. Lozako mandeha pipi dia tsy hita izy ta. Rehefa dia ho lasa lavitra, aleo tadiavina. Efa retinao aiza re zazy reny? Tsika samy tsisy tompony reto fa za irako ny dia baka ny reto. Tsy mety amin'izany a.
reto aloha dia tsy omeko anao mihitsy a fa ianao vehivavy fa raha misy lelahany a dia zay atsonanao amiko Fatolampampiandizanao fa le faso zay zany ny teninao zay ny teniko apetrao reny Nenia fa nisinina ary aiza ny ankizy fona deba sendra mafy noho izaho nisy bandiny mitondra any le zaza fa bandy ahoana zany ary lasa izy izy zany zay ohatra misy manaraka fa reto le ankizy raha ngah tonga dia eto any amin'ny bebany zay a nataony lahy izany zanako raha izany aloha dia tsy ho hitany lahy fa aiza ny vola sa ry efa natotony lahy ry tsisy vola mivoaka zany eo raha tsy ny zanako ny tonga eo zao lese ny vola ny debanay a tsy maintsy miverina any aminy androany laha vao tena ho voro sady tsy azo vola elany tsy azo zanaka tsisy resy tsy miady zany lese miala nenina neniny dokotera na foaty ary ny marary inona rety no ataoko hoe mifonanareo arakizy a tsy te hoe zarainareo indray no andeha aniry sy anao sy averanareo ohatr' zao mba nangetaheta fiainana mba tsara kokoa ohatran'ireo olon-drehetra vola mba saika mba hanatsarana ny fiainantsika ihany no mitady avoko ay losy ty no hitako sao ty
Narehetra eto anilako tsoa ny vola be tsy azo Ianjara fanga efa ela ianao mitsangana ty vao niditra ako ka dia ino no tiany hevitra ry Anjara dia ho fohateny zany le ankizy aza matahotra ianao e maka aina tsara aloha ianao e fa efa eo am-pelatana manam-pahefana ny raharaha efa araky solofo hatrany voalohany hono ny hafiramaizina tao amin'ny patron anay fa ay monsieur Vonjy mpanondrana zazakely dia efa lasany solofo sy ny inspecteur namany hanavitra azy menada dia ho sanatry ve dia ho fantatry Anjara ny marina rehetra hoe zaho ihany ny atongotrika tamin'ireny zanaka ireny tsy vidiny ary Anjara afatahorako ny ilaozanao no nahatonga ny safidy an'ireny lalana ratsy ireny koa dia tsy antsery lavitra fa ny ankizy tato an-trano ihany no nikotrehako azy dia vaomoa dia efa ny am-pelatana amin'ny polisy daholo zany mombamomba ny toerana misy an'ireo zaza sy ireo olona navandoza fa inona moa mahatonga anao anontany an'izany tsy zaranao ara ho hitany misy azy dia ho ateriny eo zanakitsika rehefa mba ateriny eo le ankizy dia mba tazao tsara fa tsy maintsy hifandaontsika ry Anjara fa inona mahatonga anao hiteny an'izany e fa misy inona ry Eritiana ho fantatra tsy hoe ela izy raha toa ka hita ireo zanantsika ireo ndao raha bilia sangana daholo amin'izay ho zaza eo dia ndao eo ampy tsangana daholo nareo ankizy ao boaka tsirairay ao ndao raha ankizy ahoana ny anareo zay ono fa hoentinareo aiza daholo reo ankizy be lehibe ireo zanaka eventinay hitsangatsangana reo fa ahoana reo amin'izay zanakareo entina hitsangatsangana ve rangaha ty dia misy malotoloto ohatran'izao ny sasany efa jereo ty paozinareo inona moa no tokony hidiranareo amin'izany tena ty le zanaky Anjara inspecteur zanaky Anjara ahoana fa andoha andeha raha patron fa resa be zany aza mietsika fa inspecteur ty polisy manatsika anareo ambony ny tana mandroso e araky fanatany ampanjika Anjara dia ritsy mandraka fa hono ary Kristy roa fa inona dia nahatonga anareo manaraka olona tsy fantatry Kahita mama ahoana Krisy bro tanalay vao ny zandrolahy dia hitsangatsangana tsika
Ay reto zany le sasa. tonga soa matsara eto amin'ny tokantranonao madama ny zanakao a fa zay aloha dia tsy maintsy akany regny Fa inona ny anton'izany monsieur l'inspecteur? Somba azo mazavaina fa ino daholo zany reritiana? angamitsika miresaka misimisy kokoa madama amin'ny fanazavana izay ary nitsangany rangaha teo e zay maika hamonjy ny azanay tandreny mifihetsika mahery a basy ty a Fona aminareo telo mianaka fona aminareo aratsisy fa tsy fidiny angy reny nitereniny tsy fisinona ary natahotra no laozan'irenonareo ko dia zay no nahatonga ny safidy an'ireny lalan'ireny ary tsy nijery lavitra fa dia nareo no hitako isan'andro eto ary dia nareo ihany no mampiasaiko miteti-dratsoko ko dia meloka ary aleo ahy babony sasoko fa mba azao fotsiny ny afatro amindria mba tazao tsara izy mianatany